Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratro alatsinainy maraina fa enan'ny volana May izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny tompon'andro sy tompontaona indray fa tsika mandray ny famindram-pony amin'ity maraina ity alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainany io dia vavakisika. Ianay tsara indrizan-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny tombon'andro izay omenao anay io, misaotra anao ihany koa izay manome hery anay ary koa mitarika anay hianatra ny teninao. Anao aloha laharan'izany mba ahafahanay tsy ho diso anjarany amin'ny fahasoavanao, ahafahanay mahalala ny sitraponao ihany koa. Metezenao tompom-piteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpisolo vava mitafy ny toetrantsika. Raina amin'ny Jaona voalohany toko 2:7-10 manao hoe anaka izany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy hanota anareo ary misy manota dia manana solo vava amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Amen. Tsy misy fetra ny fanendren'Andriamanitra sy ny fanohanany antsika. Ilay mamela antsika hiantso azy hoe ray, izy ihany no mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Nametraka mpisolo vava mitafy ny toetrantsika izy eo amin'ny altarany amin'ny mampanalalana antsika amin'ny Kristy dia anjara asany mitondra antsika eo amin'Andriamanitra maha-zanaka lahy sy zanaka vavy antsika. Manao fanelanelana ho an'ireo izay mandray azy izy. Tamin'irany no nandoavany onitra ho avitra ho azy ireo noho ny fahamendrehany nanomezany azy ireo fahefana ho tonga ankonan'ny mpanjaka, zanaky ny mpanjakan'ny lanitra ary asehon'ny ray ny fitiavany mandrakizay an'i Kristy amin'ny fandraisana sy ny fanekenan'ireo sakaizan'i Kristy ho sakaizany. Afa-po amin'ny fanavotana vitany izy, omem-boninahitra izy amin'ny alalan'ny fahatongavan'ny zanany ho nofo, ny fiainany, ny fahafatesany ary ny fanelanelana nataony. Misandratra any amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izay ataontsika. Manao fanelanelana ho antsika ihany koa izy ary ny ray kosa dia mandrotsaka ny harem-pahasoavana izay mitafotafo ho antsika. Mba hifaliantsika mba hahatonga antsika hizara an'izany ihany koa amin'ny hafa. I Kristy no roy mampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra. Ny fahamendrehan'ny fahamarinany manontolo mihitsy no ampombahany amintsika izay manao fitarainana ary manao fangatahana ho an'ny olona i Kristy amin'ny olona izay mitady ny fanampian'Andriamanitra ka na dia manao fangatahana ho an'ny tenany ao anaty an'Andriamanitra ka manampy ny fahefan'ilay manolotra ny ainy amin'izao tontolo izao. Hofomanitra izay miakatra amin'ny fangatahana ao anaty an'Andriamanitra ny zava-misy rehefa mitalao isika sy manaiky ny fahamendrehan'i Kristy. Rehefa manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatsarana sy ny fahamendrehan'ilay mpanavotra dia apetraka Kristy eo anilany, ny tanany maha olona azy no hamihinany antsika ary ny tanany maha-Andriamanitra azy kosa no mihazona ny seza fiandrianana mandrakizay. Apetrany eo an-tanany tahaka ny didikazo ny manimpofona amin'ny lovia izay fandorina didikazo ny fahamendrehana mba hanohanana izany ny fangatahana izay ataontsika. Eny tokoa efa tonga mpanelanelana mivavaka izay ataon'ny olona amin'Andriamanitra i Kristy. Izy koa mimpanelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra mba azahoan'ny olona fitahiana. Izany mpanelanelana ho azy ho anao izy ao amin'Andriamanitra ray. Izany no mahatonga antsika manana fahafahana indrindra nolotra vavaka amin'Andriamanitra ray ary manatanteraka an'ilay teny lazain'i Kristy manao hoe tsy misy hozy izy mankany amin'iray afa-tsy amin'ilay lalako. Irina mba hananitra vavaka ao am-pahatokena ampinoana tokoa isika ka tsapa fa manana mpisolo vava izay mitafy ny toetrantsika isika. Amen. Vavakisika ry Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay manaiky mpisolo vavanay ny amin'ny fangatahana rehetra, amin'ny fitarainana rehetra izay asetrinay ianao dia mihaino tokoa ianao ary mijery izay rehetra mahasoa anay. Mangataka aminao izahay mba hankarezanao anay hatrany, nefa anay masina hiasa ao anatinay ka hanoro anay ihany koa izay tokony hangatahanay amin'ilay ray
fa tsy amin'izay mety fisainanay fotsiny ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.